na Ivato ny filohan'ny teteza mita Andry Nirina Rajoelina miaraka amin'ireo délégation isany Direivana vahaolana maharitra ho an'ny firenena ho an'ny Madagasikara sy miponina atomo fa tsy direivana vahaolana ho ana olona zay aloha tokony mampitantsika voalohan-drindra indrindra inona ny filaminana maharitra eto amin'ny firenena satria amaraparana ny tetezamity tsika ahoana ny fomba ahitana an'izay filaminana maharitra zay fa tsy mba tsisian'ny mpifanitsiny na salasia ny aretrano eto amin'ny firenena. Raha toa ka nizotra ny fivoriana tany no lavena sofitina aminareo dia ny fivoriana voalohany atakomaly dia tamin'ny sasany maraina vo vita. Ny fivoriana omaly dia natrehan'ny filoha any afrikanina atsimo sy ny filoha avy ao Seychelles. Efa arriva vao tapitra fivoriana io. Ny fomba fahitantsika, fomba fahitana an'izay hoe ahoana ny fitoniana maharitra mba ahafahana mampandroso ny firenena izay ny filoha mahalaky. Ny filoha teo aloha koa izy ary rehefa vita izay finoana izay dia nanitona ny fivoriana sy ny hevitry ny atanty ny ankilany. Ny filoha mahalaky zany hoe ny filoha ny afrikanina atsimo sy ny filoha avy ao Seychelles dia nanapa-kevitra hoe tantara loatra ty fivoriana ity fa tsy maintsy faranantsika. Ary nanapa-kevitra amin'ny fivoriana manaraka ho atao sy amin'ny fitetezany sy amin'ny sady ihany koa ho amin'ny mbisina amin'ny hevitra ary tsy hiamany olana sy tsy ny filaminana maharitra aty amin'ny firenena.